Falmerabatsika rehetra Iantsoarom-bola Johnson ny anarako, mpianatra teto amin'ny lycée technique professionnel Alarbi aho ary andeha hiasa any Canada amin'ny poste électromécanicien. Rehefa vita ny 3e manana ny fanalana BPC dia niditra nanao concours teto amin'ny lycée technique Alarbi aho. Rehefa afaka tamin'ilay concours aho tafiditra tsara tao anatin'ilay fianarana, ay le base dia fantatra amin'izay hoe aika izao ny tena tanjona tao anatin'ilay électrotechnicien. Rehefa afaka baka tamin'ny filière électrotechnicien avec mention très bien dia nitohizako tato amin'ny génie électrique tato Alarbi ihany fianarako. Nefa tsy nibanina betibezako kokoa tao amin'ny génie électrique aho fa nitohizako ihany koa na pic mécanique. Fa rimbona tamin'ny mpampianatra aho nahafahako nananatanteraka an'izay zavatra izay. Voalohany indrindra ny aloha nivoaka tao amin'ny fianakaviana sahirana aho, anisany nahazo ny mari-pahaizana mention très bien ahako fa noho ny tsy fananany ray aman-dreny dia tsy afaka nisitraka izany, tsy nisitraka ny bourse extérieur. Dia teo nandeha saina hoe indray androany za tsy maintsy anampy an'ireto zandry aty aoriana. Ny afatro ho an'ireo zandry Eranosy izay misehatra ao anatin'ny fampianarana teknika, mahay za manana passion na ny fitiavana manao zavatra anankiray dia manana tanjona. Rehefa nananao ny vinanao dia mipetraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra ary manana fijery lavitra zany ahafahanao manatanteraka zavatra ray. Iny dia efa miteraka courage ho anao. Ao aorianany fiasako any Canada dia hitodidondray aho hiverina eto Madagasikara hanampy ireo zandry sy zanaka misehatra ao anatin'ny électrotechnicien. Anokatra centre de formation ahako hanampy andry zareo ireo. Izay ny tanjoko rehefa hiverina eto Madagasikara aho après 5 ans.